Salamo faha-20 amby zato, andiny ny faha-1 hatramin'ny faha-9 amby 20 ny ombona antsika. Salamo faha-20 amby zato, 1 amby 20, 9 amby 20, mitsangana ary ndeha hideran'ny tompo isika. Ho aminareo ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Ho ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo. Aoka ho tonga amiko ny famindram-ponao Jehova ho, dia ny famonjenao araka ny teninao, dia amaly izay miteny ratsy aho satria mahatoky ny teninao. Dia hitandrina ny lalanao mandrakariva aho, dia mandrakizay toria, ary andeha amin'ny malalaka aho, fa ny didinao no tadiaviko. Ilaza ny teny vavolombelonao eo anatrehan'ireo mpanjaka aho, ka tsy homenatra, ary ravoravo amin'ny didinao aho satria tiako reny. Asandratro ny tanako amin'ny didinao satria tiako reny, ho saintsainiko ny didinao. Amen. Hivavaka isika. Tompo tsy saronay tokoa fa vaozana isan'andro ny fitiavanao anay, ary misaotra noho ny fanamarianao izany amin'ny famindramponao tsy mahalany-dritra, noho ny fitantananao anay ny tanakavana ny famarinanao. Tongeto izahay tafahoana aminao indray, ary menatra sy mangahy ahy satria mbola eo ny tsy fahatsontsahanay, ny tsy fahatanterahanay, ny faniavanay sy ny ditranay aza. Koa dia miverina aminao, manatona anao, miaikeroka sy mibebaka, mangata-pamelana indray. Mba ho fivoriana ankasitrahana eo anatrehanao itony fivoriana itony, ary amelaranao aminay ny teninao, anazavanao izany mba ho fiainana. Irao sy omeo anay ary ny fanahy masina, hiasa ao anatinay, ahafanay mahita zava-mahagaga ao amin'ny lalanao, amin'ity fotoana fiarahamandinika soratra masina ity. Dia mitenena aminay araka ny fombanao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Asan'ny apôstôly toko 2 manomboka eo amin'ny 9 hatramin'ny 13. Asan'ny apôstôly toko 2 eo amin'ny 7. Iara-maka izany amin'ny anaran'i Jesosy isika manao hoe: ary amin'izany ry Agripa mpanjako, dia tsy nandà ny fahitana avy tany an-danitra aho. Fanambarako voalohany tamin'izay tany Damaskosy sy Jerosalema sy tany amin'ny tany Jodia rehetra ary tany amin'ny Jentilisa, mba hibebaka sy hiverina amin'Andriamanitra izy, ka hanao asa mendrika ny fibebahana. Ary izany no isamboran'ny Jiosy teo an-kianjan'ny tempoly sy ny tadiavany ahafaty ahy. Anoho ny fitahin'Andriamanitra dia mbola maharitra mandraka androany aho, ka manambara na amin'ny kely na amin'ny lehibe, ary tsy milaza na inona na inona afa-tsy izay nolazai ny mpaminany sy misesy fa ho avy. Fa Kristy tsy maintsy mijaly, ary ho voalohany hitsangana amin'ny maty, ka hitory ny fahazavana amin'ny olona Israely sy amin'ny Jentilisa. Amen. Ray masonao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Oly hivavaka isika. Tompo manoloana anay izao soratra masin'izao, ary andinika izany izahay, dia ianao no ampanakeri ny fanahinao masina, ary ampahitanay zava-mahagaga ao amin'ny lalanao, mba hanananay fiainana vaovao aminao Jesosy, dia hitombonay koa amin'ny fankatoavana. Amin'ny anaranao. Amen. Ity kosa angamba ny boky mora indrindra, asan'ny apôstôly. Dao ary manana anjara fitenenana isika. Luka no nanoratra ao amin'ny toko 1:1. Toko 7. Soratana fony Luka tany-Roma. Zany ve? I Paoly nigadra tany Roma
any ampifatorany tantarany miatrika fitsarana hoentina ny Roma ity tantara ity ny ao amin'ny asan'ny apôstôly tantarany ny andohan'ny fiangonana nosoratany Luka mba ho toy ny filazantsarany manelanela azy ao ny andro ny akarana fitantarana ny akaran'i Jesosy na koa milazary andin-tsoratra masina manamarika nyity asan'ny apôstôly ity fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo dia ho vavolombeloko Jodia Samaria farantany andreo misody hoe Samaria ny lazaloha fa Jerosalema Jodia Samaria farantany inona koa ny andin-tsoratra masina manamarika azy ity Saoly nahoana ianao manenjika Saoly nahoana ianao manenjika ao amin'ny toko voalohany le teo ray valo Saoly nahoana ianao manenjika ao amin'ny toko 5:5 iny samy mijery fa ao inona koa minoany Jesosy tompo dia hovonjeny ianao sy ny ankohonanao inona koa ato no misy ny hoe tao Antiokia no ny antsoina mpianatra voalohany hoe kristianina inona koa mbola azonareo lazaina momba azy ity ny tantara ny latsahan'ny fanahy masina ny 10 misioneran'i Paoly any amin'ny fizarana farany amin'ny boky ny amin'ny nahafatesany Stefana dia tsaroantsika moa ampatsahivina fa tsy mba apôstôly ny maty martyra voalohany fa dekôna mba tokony fianarana ao antsika dekôna zany Ananiasy Safira le nandainga tamin'ny fanahy masina ireo daholo ve mivola nefa tsy ireo akory hitantsika amin'izany fa tena boky nanavanana ny taiza antsika fiangonana ny asan'ny apôstôly da ho antsika hiditra eo amin'izay fintona mikasika ny fiarahamandinika ny anjara mofinainantsika amin'ity an'ity asan'ny apôstôly toko 220 hatramin'ny 720 mbola hitantsika ny amin'ny fafana fa epistily novakiana tamin'ny alahady teo zany ny taona nanoratana 380 anelanelany 380 sy 70 fa tsy hoe 380 sy 70 anelanelany 380 sy 70 no heverina nanoratana ny boky ny asan'ny apôstôly ny antony dia ny hoe taoriana indrindra nanoratana filazantsara araka ny Luka ary talohan'ny naravany Jerosalema satria hoy ny mpandinika tsy voatantara tao anatin'ny bokin'ny Luka boky ny asan'ny apôstôly ny faharavany Jerosalema inona ndika niteboka manontany tsy iraikitra hoe iombonany rehetra io daty io fa misy ny maka aloha kely misy ny maka aoriana be toy ny teny hoe anelanela ny 70 hatrany amin'ny 390 tarinan'i Kristy no nanoratana ity asan'ny apôstôly ity sika moa zany rehefa mandinika dia mandray ireno fahafantarana fotsiny hoe teo eo zany nitranga dia zava-nitranga teo amin'ny tantara n'izao tontolo izao manodidina ny taona io no tokotany anisan'ny hipetrahan'ity teksta ity misy dikany avokoa moa zany amin'ny fanazavana ny soratra masina raha izany taona izany ohatra ny taonjato voalohany dia taonjato mbola nanjakan'ny romanina zany hoe zanatany romanina ny firenena manodidina izy ny firenena matanjaka
nametraka ny fahefana teto amin'izao tontolo izao fantatsika ny lazan'izany atao hoe lalàna romanina dia inona koa tamin'izany any nasika ny fanjakana romanina tamin'ny fanenjehana ny fivavahana kristianina Andro Néron indrindra iza no nanoratra voalazantsika teo fa lioka ny mpanoratra araka ny asany apôstôly toko voalohany andinin'ny voalohany misy an'ilay hoe ry Teofilo ny boky voalohany nosoratako ho anao dia ampifamatorana amin'ny filazantsara araka ny lioko zany nosoratana ho an'ny Teofilo ilay inona moa ny dikany Teofilos lay tian'Andriamanitra ndaondray ary sika fanao fanafody no ilazana azy eo amin'ny soratra masina fa notonontsika hoe dokotera izy eto mpiaradia tamin'ny Paoly toa manamarina fa i Paoly dia olona farofy sy taizana aretina ka nakekeziny ity mpanompon'Andriamanitra ity teo amin'ny fitoriana filazantsara izay notanterahany dia inona ny dikany ny anarana hoe lioka mazava na fahazavana na koa faharanitan-tsaina izay ny dikany tsika tokoa moa zany tokony anaiky fa maharanitsainy reny dokotera reny reny tsy maintsy nainga tamin'ny tsinjery mihitsy tamin'ny anatra maharanitra reny dokotera reny daondray ary sika inona no antony nanoratana ity asan'ny apôstôly ity voalaza anankiray amin'izay nolazainy namantsika teo fa nosoratana izy ity ho fanohizana ny tantara ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny lioka ary fanambarana indrindra fa mbola mitohy izany tantara izany amin'ny alalan'ny asa ny fanahy masina tondroina koa hoe filazantsara ny fanahy masina izy ity amin'ny mpandinika sasany fanohizana ny tantara ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny lioka amin'ny alalan'ny fanahy masina lazaina koa hoe filazantsara ny fanahy masina fa antony anankiray dia ny fanambarana fa tanteraka ny fampanantenan'Andriamanitra tamin'ny nanomezany ny fanahy masina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa indrindra tsy hoe niteniteny foana zany Jesosy raha nampanantena ny fanahy masina ampianatra nareo ny zavatra rehetra fa tanteraka ato amin'izao fitantarana izao ny fanomezana ny fanahy masina fampanantenan'Andriamanitra nosoratana koa izao boky izao mba hanehoana ny fielezan'ny filazantsara ny ela ny filazantsara araka ny teny famaritana hoe miainga eo Jerosalema eo Jodia Samaria ary hatrany amin'ny farany tany misongadina tao anatin'ny boky koa ny fanehoana fa tena nanokatra ny tantaran'ny fiangonana dingana vaovao na vanim-potoana vaovao eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ny fanahy masina misokatra vanim-potoana vaovao ny fiangonana amin'ny alalan'ny fanahy masina vanim-potoana ny fahariana ao amin'ny Genesis hatrany amin'ny mpaminany Malaki vanim-potoana vaovao no sokafana ao amin'ny Jesoa ny filazantsara vanim-potoana ny fiangonana ny manomboka eo amin'ny asan'ny apôstôly ny asan'ny fanahy masina ity boky ity koa dia manome modely ho antsika fiangonana ny amin'ny fitoriana ny filazantsara tsy afaka misaraka amin'ny fanahy masina izay mitarika ny mpitory filazantsara amin'izay rehetra ataony sy amin'izay lazainy nosoratana koa ity boky ity mba hampahafantarantsika fiangonana fa ny asa fitoriana ny filazantsara dia tarihan'ny fanahy masina amin'ny atao sy amin'ny lazaina
toerana le ny teny ambara dia asa ny fanahy masina avokoa zany. Fizarana misongadina, rehefa miteny hoe misongadina zany any anatiny any dia misy fizarana madinidinika. Fizarana anankitelo misongadina atao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly. Ny toko voalohany hatramin'ny toko 7 dia ny fandrosoan'ny filazantsara teo amin'ny faritanin'ny Jiosy, Jerosalema sy Jodia. Ny 8 ka hatramin'ny 12 dia ny fandrosoana zany filazantsara zany tao Samaria, ary efa nikasika kely ny faritry ny jentilisa. Samaria moa dia ny renivohitry ny tapany avaratra amin'ny fanjakan'ny Israely, Jerosalema ilay tapany atsimo. Ny asa tao anatin'izany Filipo ilay nampianatra ny tandapa Etiopiana, Petera tamin'ny alalan'ny nofy ka namangy ny Kornelio, ary Barnabasy izay efa nanomboka na dia mbola tsy nandray ny fanirana aza ny fitoriana ny filazantsara namakilay tamin'ny Samaria sy ny jentilisa manodidina. Ny fitoriany Paoly ny filazantsara tany amin'ny jentilisa rehefa avy tao Jerosalema koa izy ka nandahazy ny tao dia lasa izy araka ny fanirana rahateo nakany an-tany hafa, manomboka eo amin'ny 13 hatramin'ny farany 20. Io no lazainy namantsika teo hoe dia misionera ny Paoly, manomboka amin'ny hoe atokanya Barnabasy sy Paoly ao amin'ny toko 17. Jerentsika vetivety ao anatin'io ilay dia misionera anankitelo nataon'ny Paoly. Ny voalohany dia ny 13 hatramin'ny 15. Ao ny dia misionera voalohany nataon'ny Paoly izay nanomboka tao Antiokia. Niverina tany Jerosalema indray izy dia avy eo nanao ny dia misionera faharoa tamin'ny faritra Eropa. Ao le mitaty Makedonika vonjeo izahay. Ao amin'ny dia faharoa io ao amin'ny toko 14 ilay misy ny asa nataon'ny Paoly tany Filipi ka nahitana n'ilay vehivavy atao hoe Lydia mpivarotra lamba volomparasy. Ny 17 hatramin'ny 20 dia ny dia misionera fahatelo. Ao amin'ny 20, 15 ka hatramin'ny farany dia ny fiatrehan'ny Paoly ny fisamborana sy ny fitsarana azy teo anatrehan'ny fanjakana Romanina tao Jodia ary atrany Roma teo anatrehan'ny Kaisara. Ahoana moa zany? Rehefa nisamborina izy dia notsaraina tao Jodia, faritra nisy azy aloha, faritany nisy azy, fanjakana nisy azy, dia avy eo araka ny fangatahany dia notsaraina tany Roma izy satria te handahatra eo anatrehan'ny Kaisara. Io toko 120 hatramin'ny farany io dia ambarany mpandinika fa dia misionera fahaefatra nataon'ny Paoly apôstôly. Mpandinika sasany zany dia manao hoe dia misioneran'ny Paoly lay nitoriany filazantsara nambakinalay tatsy taroa dia anankitelo mialohan'ny fisamborana azy hiatrehan'ny fitsarana. Fa ny mpandinika hafa kosa dia manovana hoe dia misioneran'ny Paoly koa lay lalana nisamborana azy hatramin'ny nahatongavany tany Roma. Ary marina zany satria nateny an-dalana ho an'ny Roma azy izy dia mbola nitory filazantsara indrindra tany Roma teo anatrehan'ny tompon'andraikitra ara-panjakana Kaisara dia nandahatra ny amin'ny filazantsara ny Kristy izy. Fa le lalana tena nitorian'ny filazantsara mivantana zany dia nitsahatra teo amin'ny 20, 4 ambin'ny 10.
inona no mampiavaka nyity boky ny asan'ny apôstôly ity ny tantara ny fanahy masina izay tena mpanatanteraka ny fitoriana ny filazantsara ao anatin'ireo mpanompon'Andriamanitra samihafa. Mampiavaka azy koa ny fitondrany ireo mpitory ny filazantsara ny toriteniny manamarina eo anatrehan'ny Jiosy fa Jesosy Kristy no Mesia ary manambara eo anatrehan'ny jentilisa ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy. Raha te ho mpitory filazantsara mahomby andresy lahatra Jiosy zany sika dia mandray mandalina ny toritenindreo apôstôly manomboka ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 ny toriten'ny Petera izay mamerina ny amin'ny tantaran'ny testamenta taloha tonga eo amin'ny fijalian'i Kristy sy ny fitsanganany. Dia torak'izay koa rehefa mitory amin'ny jentilisa izy dia hainy tsara ny milaza ny filazantsara amin'ny jentilisa, maka ny toeran'ny jentilisa ao anatin'ny tsy fahalalana ary misintona azy ireo ho resy lahatra ny filazantsara. Tena mahomby amin'ny fanofanana antsika fiangonana hitory ny filazantsara amin'ny karazan'olona rehetra zany ny boky ny asan'ny apôstôly. Ary ho antsika zatra mandinika dia azonao atao tsara mihitsy ny mandinika any amin'ny fotoana andinianao hoe ahoana tokoa moa zany nitondrany Petera ny toriteniny andresy lahatra olona tsy omby 3,000 tonga dia hoe ho atao batiza. Toritenindre mandeha monjy dia resy lahatra ny mpiaino. Izay zany hoe tena lova napetraky ny tompo atao amin'ny soratra masina ampianarana antsika fiangonana afey tsara ny atao hoe toriteny maharesy lahatra mampibebaka. Ity asan'ny apôstôly ity na ho an'ny Jiosy ireo tsy nanaiky an'i Jesosy Mesia na dia taranaky ny teny fikasana azy, na ho an'ny jentilisa izay tena mbola vahiny amin'ny baiboly amin'ny soratra masina. Fa mampiavaka nyity asan'ny apôstôly ity koa ny fototry ny fampianarany amin'ny filazanany hoe vavolombelona. Natsidiky namantsika teo ny toko 1:9. Vavolombeloko ianareo Jodia ao Jerosalema, Jodia, Samaria ary any amin'ny farany tany. Ireo no mampiavaka ny tantara ny herin'ny fanahy masina amin'ny fitoriana ny filazantsara, ny fitoriana mandresy lahatra ho an'ny Jiosy sy ny jentilisa, ny fototry ny boky mivohy ny atao hoe vavolombelona. Aiza ho aiza amin'ity boky ity ary ny boky ny asan'ny apôstôly ny teksta manoloana antsika novakiana araka ny nofinaina teo. Rehefa mijery ny fizarana telo lehibe isika dia mahita fa ity anjara mofinaina antsika ity dia any amin'ny fizarana farany milaza ny 10 misionera nataon'i Paoly ary mifantoka indrindra amin'ny fitsarana an'i Paoly. Le natao anaty farankisosina hoe 10 misionera fa 4. Miatrika fitsarana i Paoly. Dia hitantsika eo amin'ny andininy voalohany hatramin'ny 19, toko 420, andininy voalohany hatramin'ny 19. Eo aloha Paoly dia mamerina eo anatrehan'ny mpanjaka Agripa ny tantara ny fiovampony. Za taloha dia izao tena nenjehako mihitsy ireo kristianindreo. Fa rehefa tao Damaskosy fanena tamin'ny tompo dia niova. Eto amin'ity anjara mofinaina antsika ity, rehefa avy ny tantara ny fiantsoana azy Paoly teo anatrehany Agripa dia milaza hoe tena nankatoaviko ny fahitana, nanaiky ny antson'ny tompo aho ary dia nandeha dia nokasain'ny Jiosy samborina foana aza fa mandraka ankehitriny no ny fitahiana sy ny fiarovana Andriamanitra dia mbola tonga tafahoana aminao aho
maninona manazava zay ilay andininy fa 2:20 dia ny 2:20 3:20 anamafisany Paoly hoe tsy miova ny zavatra lazaiko fa izay efa nambara ny Mosesy sy ny mpaminany zany hoe ny Genesis ka hatramin'ny Deutéronomie sy ny mpaminany ao anatin'ny bokin'ny tantara moa ny misy andreo atao hoe mpaminany tranainy ny bokin'ny lalàna sy ny mpaminany tsy miova amin'ireo fa ilay Jisoa no Kristy izy ilay Mesia nijaly ary nitsangana tamin'ny maty ambarany eo zany fa ny filazantsara dia efa trany amin'ny testamenta taloha ka mandra-pahatonga ny tantara nijoroany teo amin'ny Agripa. Zay ilay texte manoloana antsika. Raha mamaky moa isika amin'ny aorianan'io texte io dia ny vokatry ny fitsarana izay natao teo anatrian'ny Festos sy Agripa. Inona ny vokany? Ery amin'ny 14 ny vokany 2:30. Raha ny marina hoe Festos sy Agripa dia tokony olona io kanefa noho ny fangatany te hiaona amin'ny Kaisara dia ndao izy alefa tsaraina ny Romana. Zany hoe teo anatrian'ny tompon'andraikitra na ny manam-pahefana ny tantana ny faritry Jodia zay nitsarana ny Paoly teo anatrian'ny Agripa sy Festos dia tsy misy tokony hanameloana azy, tsy marina ny fiampangana, tokony alefa fotsiny izy. Saingy satria nangataka izy mba hiaona amin'ny Kaisara ho tsaraina any koa amin'ny olom-pirenena Romana azy dia nalefa ny zareo ndana renao tsarainany efa ny afetseny za mila mitory amin'ny tompon'andraikitra ara-panjakana Romana, tsy maintsy miaona amin'ny Kaisara. Dia aloha hazavaina amintsika vetivety zay tsy ao anatin'ny taratasy ny trangan-javatra manodidina nyity fitsarana ny Paoly ity. Paoly dia notsaraina hitantsika eto amin'ny perikopantsika teo anatrian'ny Festos izay mpitsara Romana tamin'izany nisahana ny faritry Jodia. Ohatra zany hoe lehibean'ny fitsarana Anosy dia lehibean'ny fitsarana atao amin'ny faritra anankiray ny adidiny ny fanjakana Romana. I Agripa kosa dia ilay manam-pahefana ny tantana ny tanàna tondrona hoe mpanjaka izy eto. I Agripa dia taranaky Herôda mpanjaka izay nanjaka teo amin'ny faritry Jodia. Jiosy moa zany olona izany sa Romana? Zany Herôda zany. Herôda tsy anaran'olona fa titra, ohatrany hoe maire, ohatrany hoe gouvernora. Jiosy izy sa Romana? Dikseneran'ny Baiboly dia milaza fa tsy Jiosy izy fa Edomita, vavalon'ny Jiosy, saingy nanaiky ny fivavahana Jiosy ary amin'ny politisiana azy dia niezaka izy nizitra tao amin'ny tontolon'ny Jiosy ary anangana tanàna anankiray. Zay ankamamin'ny Jiosy azy zay ilay hoe politisiana. Ry Herôda zany ry Herôda izay hitanareo raha mamaky ny diksioneran'ny Baiboly nareo dia misy Herôda be dia be ny fandimby-tao. Ry Herôda zany dia taranaky tony mpitondra fanjakana mpanoronora tanàna. Aka ny fon'ny vahoaka dia manorona tanàna etsy, manorona tanàna etsy, aza alefa akaiky ny sainareo. Dia zay ry Herôda. Ary Agripa eto no Herôda izay nitondra ny faritry Jodia tamin'ny andro nitsarana ny Paoly. Zay zany aloha dia maro tsara. Ny ireo tompon'andraikitra ara-panjakana atao hoe Herôda dia mpanompo ny Kaisara. Kaisara indray ilay
manam-pahefana eo amin'ny fanjakana romanina fohy be. Tamin'ity fotoana nitsaran'ny Paoly dia i Néron zay olona izay. Kaisara koa zany dia titre fa tsy anaran'olona akory. Ohatran'ny hoe président. Zay ny ampitahako azy aminareo dia mba hitanareo président des maires. Tsy haiko chef district. Azafady gouvernora. Sy ny sisa sy ny sisa. Reny manam-pahefana isan'ambaratonga reny. Dia mandeha isika. Inona indray ny tsara ho fantatra? Efa voalaza teo fa Kaisara no lehibe ny fanjakana Romana ny faratampony. Manome fahefana ireo mitantana tanàna izy toy ny Hérode tao Jody ary Agrippa tamin'izay fotoan'izay tamin'ny andron'ny Paoly. Inona kosa indray ny atao hoe Kaisaria? Mandidina ny fitsarana ny Paoly mantsy io. Anaran'olona ve io? Anara-tanàna io. Zay tanan-dehibe mbola natsangan'ny Hérode ihany ho fankalazana ny fahefan'ny Kaisara teo amin'ny faritra ny adidiny. Serana tsamogoavana ohatrany hoe miamiza. Zay mihitsy le izy rehefa tena mamaky sika raha mana dictionnaire baibolina dia jereny aika izay mihitsy le Kaisaria. Dia inona koa ilay mbola tsara ho fantatra? Ao amin'ny fitsarana ny Paoly eo ambany eo amin'ny 420 hatrany amin'ny 230 dia misy anaran'olona atao hoe Berenika. Izy io dia vehivavy voalaza fa vadiny Agrippa faharoa fa tamin'ny resaka momba ny Paoly dia teo koa izy. Nakinidirako. Teo koa izy mba nanatrika n'ilay fehi-kevitry ny mpitsara i Agrippa sy Festos. Rehefa mamaky ny dictionnaire amin'ny baiboly indray nareo dia mahita fa tena vehivavy ratsy fitondran-tena mialatsiny. Mipasipasy tetseroa izy io. Tena hoe ny olom-panjakana rehetra tamin'ny vanim-potoanany dia nandihanany daholy. Dia io izy io raha ny dictionnaire amin'ny baiboly dia cousin io Agrippa io nefa dia niarahany. Tsy ataoko hoe nivadiny fa niarahany. Dia izy roa ireo miara-manatrika avy. Dia asa moa zany hoe fitondram-panjakana ohatran'iza no mitovy amin'izany? Izay io fa raha diso famaky sika dia mieritreritra hoe Berenika zany dia gouvernora koa ny tsara fa tsy zany izy fa vehivavy nombanomba fotsiny manam-pahefana teo izy dia mba teo izy zany. Talohan'ny Festos dia efa nitsarany Paoly inona zao mampiomehy anareo? Talohan'ny Festos dia efa nitsarany Paoly ny gouvernora atao hoe Félix. Rotaony izy no teo amin'izay. Zany hoe ny fitsarana ny Paoly zany dia tena rahararam-panjakana nitarazoka dia nitarazoka. Natao passation tamin'ny Festos zany ny fitsaran'ny Paoly teo ampelantanan'ny gouvernora atao hoe Félix. Zay tsara ho fantatra azotsika mahazo hoe ahoana marina moa zany fitsarana ny Paoly zany. Tantaraina izy ohatrany hoe vakiana ao anatin'ny adiny 10 minitra anatsasakadiny toko 120 hatrany amin'ny toko 720 fa tena tantara ngeza be eo amin'ny fiainan'ny fiangonana zany fitsarana ny Paoly zany. Teo amin'ny fiarahamonina sy ny mpahay-tantara koa ny fitsarana ny Paoly. Zay ilay texte ndesika hijery voambolana. Andininy 7:10. Misy teny le efa nolazaina teo milaza fankatoavana. Jerentsika kely. Ny andininy 7:10 amin'ity perikopy ity hoy ny soratra masina mianaranto ary amin'izany ry Agrippa mpanjako dia tsy nandà ny fahitany avy tany an-danitra. Le hoe tsy nandà dia hoe hypako. Zany hoe zay reko dia nekeko anam-pahefana amiko. Nanaiko ambaniny zay reko nankatoa zay henoko zay. Ny epistrefo zay fanamafisana hevitra ny hoe mibebaka eo amin'ny andininy 20
hoy ny soratra masina nambarako tany Damaskosy, Jerosalema sy tany amin'ny tany Jodia rehetra ary tany amin'ny jentilisa mba hibebaka sy hiverina amin'Andriamanitra izy. Misy référence anankiroa ao ahitantsika ny voambolana koa hoe hiverina. Dia ny ao amin'ny Luka toko 1:20 ny filazany dika teny ao dia hoe hampody, zany hoe ny sintaka dia ny verina. Hampody andao aloha vakiana le Luka 1:16 soratry Luka ihany moa ny asan'ny apôstôly dia fa nadikatsika ho dika teny hafa izy ato amin'ny baiboly teny malagasy. 1:16 zao no voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo ary maro amin'ny zanak'Israely no ampodiny amin'ny Jehovah Andriamanina. Le hoe miverina eto zany dia tsy hoe tany hoan'ny fotsiny dia miverina fa tena olona hoe mampody moa dia hoe mampody vady misitaka, olona tena efa nisaraka tamin'Andriamanitra fa miverina indray. Raha nandikisika ny teny grika hoe metanoia, mibevaka, dia efa nilazana koa hoe miverina ny dikan'izany, miova fitodika. Fa eto dia ampiarahany Paoly apôstôly ny voambolana hoe mibebaka sy ny hoe miverina. Tena fanamafisakevitra zany. Mibebaka na hoe miverina raha teo fa mbola nampiny hoe miverina, fanamafisakevitra zany. Ny Paskô, ozy indray mipampianatra hoe Paskô mave zany, mijaly ara-batana sy ara-panahy. Io zany ilay misy voambolana hoe milaza hoe voavono Kristy Paska ho antsika. Amin'izay fotoan'izay ilay Paskô ny voambolana adika hoe Paska, voavono Kristy Paska ho antsika, ilay nijaly, ilay zanak'ondry tsy misy kilema natao fanatitra nalatsa-drà, nijaly ara-batana sy ara-panahy. Fa ny Paska kosa fantatsika raha mitodika any amin'ny tantara namoahana ny zanak'Israely avy any Egipta ho any amin'ny efitra izotra ho any Kanana. Ny Paska dia adika hoe fandalovana, tantara n'ilay raha ny zanak'ondry natao teny amin'ny tolam-baravarana ka nandalovany anjely namono ny matoa rehetra tany Egipta. Mba tsy hafangarontsika zany fa ny anankiray tena mitory fijaliana, ny anankiray milaza ny fanavotana, fandalovana. Fa rehefa tian'ny kristianina izy dia mitambatra ireo hevitra ireo. Raha fototra ny hoe Paskôsy, Paska, Paska. Zany hoe ilay nijaly no tonga nanafaka antsika. Ilay nijaly, Paskô, no tonga nanafaka antsika Paska. Nanavitra Paska. Ny foto-kevitra 5 sy fampiarana azontsika iainana miainga amin'ity mofinaina ity. Ny voalohany eo amin'ny 19 hoe tsy nandany fahitana. Ny fahitana izay omen'Andriamanitra antsika mpanompony dia tsy hoe fahitana mba ho lazalazaina sy hiteraterana satria fa fahitana midika antso ho antsika izay nomen'Andriamanitra n'izany. Ny fahitana dia antso ho antsika. Hoy ny vavaka mahazatra antsika sady ao amin'ny Salamo rahateo hoe ampahirato ny masoko ahita zava-mahagaga ao amin'ny lalanao. Mety hoe tsy fahitana toy ny an'i Paoly tany Damaskosy, fa mety hoe fahitana tao amin'ny soratra masina no antso ho anao, toromarika ho anao eo amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Mety zava-nitranga goavana teo amin'ny fiainanao koa, nampahitanao ny fahasoavan'Andriamanitra dia fahitana zany. Tsy nandany fahitana. Amin'ny fahitana rehetra na izay nopitsehan'Andriamanitra anao tamin'ny fanahy masina ao amin'ny baiboly, na amin'izay nitondrany anao tamin'ny tantaranao,
amin'ireny fahitandreny dia dinio inona ny antson'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ary aza lavina ny antson'Andriamanitra. Ny faharoa eo amin'ny andininy faharoapolo dia le tapany fara moa manao hoe asa mendrika ny fibebahana. Hanao asa mendrika ny fibebahana. Ny fibebahana dia tsy mijanona eo amin'ny hoe fiakekeloka fotsiny, fa tonga amin'ny fanehoana izany amin'ny fiainana. Hoe tena ny bebaka ka amin'ny teniny izay lazaiko, amin'ny asa izay ataoko, dia fantatra fa olona efa tsy miaina ny adamaela intsony, efa tsy olona voafatotry ny fahotana intsony, efa tsy olona voageja intsony. Porofoko amin'ny ataoko, amin'ny asako, ny fiovampoko, ny fiverenako tamin'Andriamanitra. Ndrendray mahalasa saina olona tena mibebaka ve ireny olona laza fa kristiana nefa mbola miteny ratsy ireny? Avy nareo tsy mba lasa saina amin'izany? Mba solafaka kely ny vava amin'ny pastera atovy an'izany indray hoe mampieritreritra inona zany ao am-pony Jakoba dia niteny hoe tsy mety raha ny vava hiderana no hanozonana. Ry rahalahiko tsy mety raha misy zany hoy Jakoba ao amin'ny Jakoba 3:7. Dia inona koa? Fibebahana zany dia tsy mijanona hoe miakeloka fotsiny diso Andriamanitra. Tsia, fa le fiverenanao tamin'Andriamanitra, fiovanao todika, dia tena fiovanao fiainana mihitsy amin'ny fiteny, amin'ny asa atao. Ny foto-kevitra fahatelo, ny fitoriana filazantsara dia ady amin'ny fanoherana, ady amin'ny fahamaizinana. Rehefa mitory ny filazantsara isika tahaka nanjohan'ny mpitory filazantsara ao amin'ny asan'ny apôstôly dia miomana hiatrika ady. Izay no nahatonga angambany hoe tafika masina, ady io ady amin'ny aizina, mazava miady amin'ny aizana, manosika tsikelikely ny aizina tahaka ny fangalan'ny Josoany tany Kanana. Dia miomana hiaritra fanoherana sy ny sakana samihafa. Tsy mandeha moramora ny fitoriana ny filazantsara ato anatiny ary indrindra any ivelany. Inona ny fahaefatra? Tsy azo sarana amin'ny fitoriana ny filazantsara i Kristy nijaly Paskô sy Kristy nitsangana tamin'ny maty. Mampiorina ny finoantsika, manamafy ny finoantsika ny filazana fa Kristy nijaly, izy ihany ilay nitsangana tamin'ny maty. Mampiorina ny finoantsika izany na dia niaritra fijaliana azy izy tia nandresy. Ho antsika koa zany dia miorina amin'izany ny asa fanompoantsika, miorina amin'izany indrindraindrindra ny finoana manosika antsika amin'ireny asa fanompoana ireny. Ary ny fahadimy, fanantenana ho antsika izany hoe Kristy ilay tompontsika dia nitsangana tamin'ny maty. Ampitao amin'ny manodidina antsika koa mba hanana ny fanantenana, izany fanantenana amin'ny fitsanganany tenany maty ho amin'ny fiainana mandrakizay izany. Raha fitinina dia hoe ato anatin'ity mofinainy ity dia manaitra antsika fa amin'ny fahitana izay mety omen'Andriamanitra antsika dia misy fiantsoana mandrakariva ao. Ato amin'ity soratra masina ity dia ambara amintsika fa tsy ambava fotsiny ny fiekenkeloka fa tonga amin'ny fivadian'ny tantaranao mihitsy, amin'ny teny ataonao sy amin'ny asa ataonao. Amin'ity soratra masina ity dia manomana antsika fa ny fitoriana ny filazantsara dia tsy maintsy misy sakana sy fanoherana ary ho vonina amin'izany isika. Ity teksta ity dia milaza fampiorenana finoana amin'ny Kristy nijaly sy nitsangana tamin'ny maty, fanomezana fanantenana indrindraindrindra ny amin'ny Kristy efa nitsangana tamin'ny maty ary mamela izany ho lova ho antsika. Ho ny soratra masina eo amin'ny andininy 7:20, Kristy tsy maintsy nijaly ary ho voalohany
hitsangana amin'ny maty. Voambolana hoe voalohany dia milaza fa misy ny manaraka dia izy io manaraka io zasy ianao. Ianao atao hoe faharoa fa tsy maniny za fahatelo fa samy hitsangana ihany. Zay. Filazana hoe Jesoa ny voalohany dia milaza zany fa misy ny manaraka eo dia isika rehetra mpanaraka ny Jesoa. Ho tonga any amin'ny fitsanganany tena ny maty isika ary andova ny fiainana mandrakizay. Dia ampanantenao ny mpiarabelona amintsika zany fa izay ilay tena filazantsara Kristinjaly ho voalohany amin'ny mitsangana tamin'ny maty. Hatreo ary ny fotoanantsika tamin'ity marain'ity, misaotra ny Tompo nahafahantsika niaraka teto indray dia hivavaka ary sika. Andriamanitra misaotra anao zahay no ny fotoana nahafahanay niara-nandinika ny soratra masina ary nanomezanao anay hafatra avy amin'ny tantaran'ny Paoly apôstôly niatrika fitsarana. Misaotra anao ry Tompo fa mampatsiahy ianao amin'izay hitanay ao amin'ny soratra masina, amin'izay fahitanay ny tanam-pahasoavanao mitantana anay sy manoratra ny tantaranay dia misy fiantsoana ao anatin'ireny ary mila mamantatra izahay, mila manaiky sy mankatokoa. Dia aoka ho fantatray fa avy amin'izao teny izao no mampianatra anay ny fibebahana marina sy fiekenkeloka fotsiny eo imolotra na mivoaka any am-po fa aseho amin'ny alalan'ny fiainana dia ny teny sy ny asa. Mampiomana anay koa ianao fa ny mpitoro filazantsara dia tsy maintsy misedra sakana sy fanoherana toa ny Paoly apôstôly sy kiny fahavononana hiatrika an'izany izahay na ny atao anatiny na anivelany fiangonana. Dia misaotra ny amin'izay anomezanao anay fanantenana fa Kristy no voalohany hitsangana ary izay mpanaradia azy dia andova ny fandreseny koa ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ataovy mpizara izany fanantenana tsara tsy hananan'izao tontolo izao zany izahay ry Tompo raha hialy eto amin'ity toerany ity ka hiatrika ny asa aman-draharahanay andavanandro. Dia ampisotoany koa mba havita tsara ho fijoroana vavolombelona ireny asa andavanandro ireny dia ho tanam-pitiavanao Andriamanitra izahay amin'izay mifanerazera aminay. Jereo ny firenenay ampaherezo ny fiangonanao ary amin'ny anaran'i Jesoa no hanonanay izany vavaka izany miaraka aminay ampianariny manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay an'io izany nasahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapana, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary ny tsotra antononona amin'ny anaran'ny Tompo, hitahy anareo ny Tompo ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompo hamindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo ny Tompo hanome anareo fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.